fotoana ny tantara eto amin'ny RDA. Atolotry ny malay misaraka groupe-anareo zao ny fizarana faharosady farany amin'ilay tantara mitondra ny lohateny hoe tsy atao fantany. Tantara nosoratan'ny Ranja Hermayam na Herinarindra Erika. Novelomin'ny Tsiry, Tovo, niaraka tamin'ny Ainasoa ary Saloy. Nandray fiosana Totosa, Tovo Andriambololona. Studio ny Brod. Fa maninona aloha tsika androany raha mba ohatra ny hoe hiala kelin'ny tanàna indray amin'izao faran'ny herinandro izao izy ndre saona? Tsy aleo ve tsy dia mandeha lavitra fa ety andro malala. Ka mba miala amin'izay efa mahazatra antsika kosa angefa aiza dia tsy mba hoe anaraka an'izay fahitan'ny olona kosa e. Kokampiaka. Tsika ange tsy hoe andeha tongotra fa andeha bus mihitsy e. Tsy hitako izay olana amin'izany. Betsaka ny zavatra azontsika jerena any ivelan'ny tanàna, izany hoe ivelan'ny tanàna eto izany. Ka ilay izy tsy hoe izany tsy mazoto fa sao dia mba ho lany amin'ny lalana fotsiny no dioko. Ka vetivety inge tsika dia tonga any e. Sady tsy mbola fitohanan'ny taxi be raha teo izao oro izaoko. Fa aiza nefa tsika ny andeha izany e. Ohatra hoe any Ambatomainty, ahoana? Mety amindry? No indray ariko. Tsy maninona fa antsika no andeha. Sady mba tsy lavitra loatra koa ne any e. Sao dia ary ka manaiky tsy vidiny korindry ity e. Tsy maninona ho afa entsika no andeha. Andao ary handray taxi be atsy amin'izay. Mino fa tsy mbola milahatra be ao izay. Any andry e. Dia tantano ako. Ao ary fa tantanako fa ndry koa izany. Way, iny misy bus malalaka be fa andao aingana. Andao ary tena tsara vitana mihitsy tsika sindry. Andao. Nganeka tsy hanondrana edony indray ity andro ity. Ny enrotsy koa efa lalakitako soa ty mengavy aisolo toerana azy ohatr'izao ty. Anarany foana mba ny teny azy hoe tsy tokony atao amin'ny fahazarana izao sao ahitako olana amin'ny farany. Io sady nefa izy io. Eto tsika no mipetraka sady mba mahatazana tsara an'ireto zavatra mahafinaritra be eto reto. Sa tsy mety? Mety ka. Fa ahoana ho andry iny toatra ny hoe malaindaina be izany sa marary? Tena salama, tsy maninona mihitsy. Ay, avy reto akaiketo fa inona izany no mampiatakataka andriany alavitra be eo izao? Ka menatrako. Ohatray? Fa inona ary ity ry malala? Iza koa no hamenatra andry eto fa olona samy mampiaraka daholo nge ny hitandry eto e. Tadidindry ve le tsika leniona voalohany iny? Teto atratrako teto mihitsy indry ny ondana. Dia bitsibitsika teo am-potitsofindry tamin'io fotoana io. Tadidindry? Tampoka be tamindry ngamba le fihetsiko e. Mba inona ary izany no nasetrindry tamin'izany raha ohatra ka hoe mahatadidy tsara indry? Zahay indray ary mifandrika mahery vaika fa tonga. Mba nisinina ary teo amin'ny rotsy ty olon-tiany ity tamin'izany. Marina tsy ho araketo ary raha tsy mahay mamaly an'izany fanontaniana izany. Aleo izay hevitra tonga ato an-tsaiko ato ny lasaina rangaha. Ohatry? Tao tsy mamaly andry fa izany indray ny toatra ny hoe diniandry tsara fa hoana e? Ka mangidikitika be kosa ilay iziko. Fa marary koa iny a. Saingy tsongon'olo tiana dia tsy maintsy hoe ny aretana na dia marary azako. Saika ratsy. So ihany fa mifandray tamin'ny marina ny valiny meko. Ary izao indray ary e,
Mba omeo rano amin'le noentiny lahateo iny aloha fa ohatra maina be izany koa izany tendako izany ka. Ohatry ny rano azy io akaikindry io fa tsy aty amiko koa. Ay, marina mosa. Aleo mody ahodina foana ny resaka. Sao dia anahirana ety andro ity. Mangatsiatsiaka ery malala izany rivotra ity izany e? Eny atiako. Amin'ny firy marina aloha izao e. Sao dia efa tokony akahody ambavafo kely amin'izay aloha tsika roa. Ohatry vao amin'ny sivy sasany kosa veka izao dia mbola maraina be kosa e. Sa efa naona? Aleo miandro izanyko. Eto amin'ity avoavo ity angamba no hipetraka ka. Iva be loatra eto ka ohatrany tsy mahazatra. Fa maninona nefa no hiataka eny e? Sa tsy tiandry ilay mitositosy ohatran'ilay fanaontsika? Eny ary fahitsany eto e. Sao tianao? Ie, mba zay ahay. Tena noho tsy fanao mihitsy aho. Menatra tanteraka fa miezaka mba tsy ho sirika fotsiny. Fa tsy tamy ve tsy mampiaraka itsy? Andraso hoe tena izy tsy mamitaka amin'ny masoko rangafa izy io e. Lehilahy io miaraka mitositosy aminy io. Ay ve efa nisy an'izao kanefa dia nanafinamiko tamby. Olona efa manatopoka ny olona nantenaiko. Hitako moa izy tsy taitra na nihetsy-bolo maso akory raha mba nitory fitiavana taminy ako. Inona moako dia efa mionona izany no azoko atao e. Izaho izao mba nananteny ery hoe ho valiany amin'izay ny fitiavako rehefa tafaverina amin'ny diako avy any Mahajanga. Kanjo ny drisy. Dia tsy fanantenana tanteraka e. Inona moa izany ko dia lalana modina aleo asiana olona. Mijery fahoriana eto kosa aloha tena tsy lasa. Zareo reto sambatra sy miaina valiana ery. Maiza mionona letsy ny afo kely fa efa mpiambina ny hafa ny anjelina andrasany lahy. Miala tsiny madomzely tamby raha nampiantso anao tampotampoka no ny antony maika. Tsy maintsy asiana mantsy ny fampiresahana satria ny orinasa tantanako dia mametraka ho ambony dinidinika ohatran'izao. Eny talea, rariny loatra izany amin'ny mahalehibe anao. Zava-dehibe amiko loatra ty resaka ataoko aminao ty a. Noho izany dia voaterina napaka ny asanao a satria tsy afaka miandry intsony ty resaka ty. Mahazo seza aloha ianao e. Misaotra tompoko. Eto ary ny resakao e. Arentitra be any talea izany androany. Fa misy inona ary nohatra ny dinidiniany be izany a. Izao ry madomzely tamby a. Efa misy fanontaniana vitsivitsy ny maniko aho ty lako valina mazava aminao. Eny tompoko. Izao a. Nanao ahoana aloha ilay zokinao lazainao tsy salama tato ato e. Efa tsy maninona izy ka efa azo lazaina hoe misy fiatsarana izy. Ay, tsara izany. Ahoana ozy ny dokotera dia tany ihany ve nareo tamin'ny zoma? Eny tompoko. Sarotra be ny aretina mahazo azy saingy efa samy ezaka manao izay hahatsara azy moa ireo dokotera nandray an-tanana azy ka ngamba ny tsisy atahorana. Ary nomaly taiza ianao no tsy nandray antsoka. Ny SMS nalefako aza moa tsy mivalianao sa tsy hitanao. Efa imbetsaka ny antso anao aho vao nandefa n'iny mesazy iny fa neveriko hoe mety sahirana ianao. Ka sahirana be tamin'ny tsy fahasalamany zoko koa no izy mbola nanao krizy miferimberina be. Tena mbola reraka be azy izy saingy nilozako fotsiny izao maraina izao. Mahagaga ny zavatra lazainao. Vao eo ianao milaza fa tsy misy atahorana ozy ireo dokotera nijery azy ny fahasalamany. Izao indray ianao milaza fa reraka sy mbola nanao krizy izy. Fa inona ny tena marina fa atao mivadibadika ohatry ny lehilamay ianao miresaka e. Ny tena mahagaga dia tsy mba nanana ve na dia fotoana kely azy ianao na mahaliana ny mesazy nalefako.
ka ny telefonako angeta le tsy taty ampiko fa ny charge efa hariva be vao nalaina za raha teo reraka ka tsy tana-tsaina nikitika sy hijery an'izay tao dia za dia hoe mahavita mandangy maso ny tale marina lozako menatra. Tena tianao marina ny zokinao izany matoa hamoizanao ny ainao ohatran'izao ka. Saingy za mahatsapa fa misy le tianao kokoa noho izy a. Tsy azoko. Mandehana vonjeo ny asanao fa izay ihany no tiako mba ho fantatra e. Mety mbola hisy fotoana iantsokanao ankoatran'ny androany fa milaza aminao eo ihany a. Eny ary tale. Tena tsisy azoko ny resaka nataony tale tamiko teo a. Dia izay fotsiny ve izany ny antsony amaika sy tapitapoka be teo. Izy nilaza teo fa zava-dehibe no resahany ahy. Avy eo nefa ny fahasalaman'ny rotsin-dray no nanontaniany ahy dia izay. Mahalasa saina. Hafa mihitsy ny androany izany malala e. Fa ahoana kifa tsy azoko. Ka tamin'ny onana farany tamindry iny izao dia ohatran'ny hoe ndry varim-bariana izany fa raha ny androany kosa tena hafa mihitsy kosa e. Izany io. Io indray ela fa hita lazaina. Hita fa zaniko. Tena hoe variana mihitsy ve? Eny e, tena tsy karitro mihitsy nge izany e. Tsy nahita ndrimba falifaly ohatran'ny androany ity mihitsy a le farany tamin'iny izany. Tamin'iny zara ramba ny teny nefa manontany aho hoe sao dia marary ary ndry milaza fa tsy maninona akory. Izay ary. Mitady isan-kalelo ity andro ity fa aleo aloha mo tsy taitra ihany. Sady amin'izay lasa sarokenatra be izany. Tena tsy mazavazava mihitsy e. Toa tsy tsara akory aho izany fa angamba mety narary tokoa ako. Sady amin'izay raha nova resaka. Tsy manova resaka izany kosa e. Mety izay no nandraisany lahazy fa za nge namaly foana fa tsy nisy an'izany hoe. Tsisy hoe inona? Tsisy an'izany ndray teo malala. Ela koa. Inona koa ny izany eo fa ndry ve moa naiky ho diso amin'izany e. Fa na nijery mivantana azy ange tena angamba tsy nataondry mihitsy tamin'ireny e. Raha ny marina kosa aloha tsy ho lazaiko eto izany na isipotra eto azy ianao e. Ny fifanarahana isikala dia mitsanona ho tsy ambaratelo mandrakizay. Dia ahoana? Marina ny lazaiko matoa miondrikondrika sy tsy sahy mijery atsony ry e. Tsoriko nefa fa niahy ratsy koa tamin'iny hoe sao dia mba tsy ndry ary io fa olon-kafa. Fa ho izy iny raha tsy izany e. Tsongoko ela fa mahasositra. Maninona kosa raha tsy mahanongo ohatran'izany e. Ataovy ihany ary. Mbola asiako indray mandeha raha mbola manao teny tsy voahevitra ohatran'izany. Oka ka, oka. Tena oka fa tena tsy hanao intsony a. Kay, maharary mihitsy izy teo iny a. Avy eto akaikoko eto lahy aingana. Dia aiza ny tanalahy? Meo anahy e. Ohatray, ny tanako roa ny fihin'ny tsara dia nahonda moramora eto an-tsoriko ny lohany. Mahita ny zavatra hitako vela. Inona aloha no hitandry sao dia tsy mitovy ny zavatra hitantsika e. Aka mantatra. Retsy tanàna kely retsy e? Sa afa-po ahy, afa-po. Jereo fa mena ery ny lanitra andrefana. Tsara ô. Ie, tiako aloha e. Fa efa hariva sahady izao ny andro fa raha ohatra ka hoe efa mena ohatr'izao no mantsy ny vodilanitra dia hariva izany andro. Sao dia tokony hody amin'izay aloha tsika fa sao dia ho alina ty. Tafita ny afatra raha avako a. Tantanao dia andaontsika hody. Ndao ary e. Ohatray, manity brosa atale izany nefa za ty vao tonga. Mety misy dialehany angamba. Ary toa manintsy ho aty mihitsy ange izy izany e.
sady mamikiviky be ery. Taly, manahoana ianao? Salama fa misaotra. Fa vao aiza vao maraina ny taona nidy birao sahady ianao sa andeha hivoaka sahady? Manana dia le mihitsy io fa masotolo ianao so anabatabanao amin'ny asa. Dia ahoana ny... Zay fa maika ahy. Mazo tokoa ianao Taly a. Lasa ihany Taly. Tsy noenoina akory izay toy an'ny resako. Manana olana mihitsy ngamba izy iny ka ohatra nitako niady saina izany izy tato ato. Sady tsy vitan'izany fa lasa be kizitina be ery. Mangatsika tanteraka mihitsy ny fifandraisany amiko. Aiza ka nazay mandalo ny biraoako fanaoany taloha aza tsy natao intsony mihitsy. Dia inona nefa mety ho anton'izany e? Sa sanatria dia nisy zavatra nataoko ka nahatezitra azy. Dia inona tamin'ny fihetsiko anefa ny tokony hampiova azy ohatr'izany. Ary tsikaritro koa fa rehefa eo imason'ny mpiasa rehetra izy tsy maneho an'izany fiovany izany mihitsy. Fa rehefa izay sy izy irery dia tena tsapako hoe hafa mihitsy. Arô reto asa reto natao ka. Jereo reto asa miandry afa misavovona be ohatry ny inona nefa mbola ilozako miasa saina amin'izany eto indray. Reto mitokany reto aloha izao no maika. Orikala, fangahy dia mbola tsy atorindry io e. Io boky io ne reto atory eo efa alina nge ho azaho e. Ndringe afaka matora te atory e. Sanga moa mbola te atory ny terendry. Mba miteny fotsiny ako. Ary inona koa ty mampasika andry eo ty e. Ny olona zao efa nanonofo ny taitra tapoka. Io aka ambony boky eo nefa raha andry io fa miteny aza Matry ho andry raha atory. Ka le jiro mirehatra ny erikala ny tsy ahitako tory amin'izao e. Maninona nefa raha mba matory amin'izay fa ngaha dia androany ihany ny andro. Horeraka atidoha amin'io ndry nefa mbola hiasa rapitso. Orikala, maheno avy ndry e. Engo izany ka. Tsy mbola te atory aho mantsy andry. Izany no anariako dimba mamaky boky eto. Fa boky inona nefa ty e? Boky mirakitra tononkalo e. Na aliana dia mivakiako. Ay ve. Tsikaritro mantsy fa boky mbola tsy fahitako tato izy iny ko. Boky nentin'olona le mandehandeha mitety tsena ireny izy ity. Tsara sady mora dia mba mividiko. Dia mahazo tondra izany e. Ny any torimaso ihany mba namako rehefa aly loatra izao. Matory ary ndry izanyko. Raha mba haindry tokoa mantsy ny ady-tsaiko raha zoky Ngany lohako mifantoka amin'izay vaky boky akory saingy tsy ataoko fantatry ndry fa aleo asa mirerika. Samy manana ny olany ny tsirairay. Ny azo raha miseny avy talehanay manahirana ny saiko eto. Herinandro izay ny tsy teto. Zatra nahita azy ao am-piasana foana ka mahatsiaro irery vao tsy eo izy nandritra n'izay herinandro lasa izay. Fa maninona ary ahy e. Sa ty azo koa ve? Misy fihetseham-po hafa tsy ohatran'ny mahazatra ato anatiko ato rehefa miresaka aminy. Matahotra. Manahany izay mety ho vokany angaha ka tsy sa mamboraka aminy an'izany fihetseham-poko izany. Ny zavatra rehetra nefa mila fandinihana vao azo andraisana fanapahan-kevitra ka aleo tsy maimaika so haninina e. Aleo koa matory amin'izay fa efa alina loatra izao andro izao ka. Roa tsy azy ity efa regnika sahady indray.
tena mba tsy nampozy koa ilay resaka madame sekretera teo iny a. Ho tonga raha-pitso ny Ramoseny avy tale. Andray, tobotoboka be ery izany foko izany. Izy koa moa dia lasa tsy mba nampilaza tamiko akoriko. Tsy androko ery izay ahitana azy indray. Fa azo antoka aloha fa ho faly izy resaka amiko e. Tsy ohatran'ny nialany teto. Sady tsy faliny tsy malahelo fa ohatran'ireny miady saina ireny fotsiny. Ngamba efa ampy kosa izay fotoana lavabe nindrasany ny fitiavako izay taleha. Tongafa fa mifoha midanadana ho anao ny lapan'ny foko. Miandry aho, ary vonina indray akafaliana amin'ny fitiavanao sasany andry hatr'izay. Hampandevitra ny amin'ny poko sy ny fisalasalana ato anatiko aho. Tsy tantiko mibonoka samireriny ato anatiko fa aleo zasy ianao ny ara esorina azy. Ny avy malalako. Aza ela mandroso ianao Andry Matotaleha. Tato ilay hotely nitondranao aho dia mba anjarako indray izao manao sanao hisakafo miaraka amiko ato. Satra. Sady tady koa ilay efa nahazatra anao tsinona. Miala tsiny aloha fa somary tampoka be ihany ilay fanasako a. Tsy napoziko tokoa aloha misaotra amin'ny fanasana fa mono ahy misy inona nga tsy maintsy atiano atao ny resaka tiana ho lazaina amiko dia midika inona koa izao fanasanao izao ka ary resaka tsy maintsy atao ve ilay izy fa tsy vita tany am-piasana Tsara foana ngeta lele mifanaja sy mifanome voninahitra e. Sady tsy resaka asa koa nge. Ay, ka lazao ary fa mianao ahy. Ohatran'ny tena tsy mahampihetsi-bolo maso izay zavatra teneniko a. Izaho izao efa nieritreritra hoe ho faly be ity talety androany. Satria nihevitra fa hampoziny meloa izao fionany izao. Tena tsy rototra akory nefa izy fa izaho foana mentanentana fahatany eto. Izay lalany ihany dia efa rano fa efa fotoana niomana koa izao e. Maty mizely tamby a, mihaino anao nge ahy e. Toa ilozanao mandinika izay ety amiko indraika. Fa misy inona ny miahotra indray nge ianao e. Andraso kely aloha ka. Ny commande izay natao tamin'iny ihany angamba no averiko. Tsy maninona ka. Reto ange mba atao kely azafady e. Tsy aleo toy izy nandresaka sady miandry sakafo. Ny fotoana man tsy mandeha ihany ka tsy azo ivalaparana loatra. Ie, mety izay. Ka zaho ary Mihaino anao mamela ahy ianao raha ilaza izay ato am-poko a. Izany raha teo ny antony nanasako anao ohatran'izay efa mba nanasanao a. Toy izy aloha fa toa mbola tsy niteny ninona akory ianao dia ilozanao misento sahadiko. Dia tsy azonao an-tsaina kosa ve tale ilay zavatra tiako ambara? Ka lazao fa zanga mampaminany ka hala izay any an-tsainao any. Ka io aloha efa tonga ny sakafo ny komandinao dia mahazo toa e. Mahazo toa ary aloha fa sao dia hangatsiaka eo indray reto iziko. Misaotra. Sady mihinana izany tsika no miresaka. Mahazo toa ianao. Volana vitsivitsy lasa izay tale no nanasanao ateto a. Mino fa tadidinao tsara. Tadidiko ka. Teto ianao nilaza tamiko fa tia ary vonina ny anaja. Raha ekeko izany fitiavanao izany. Volana vitsy koa no namadibadiako ny lelako. Nandiniako lalina ka nanapahako hevitra fa hampandevitra ny ambo ny sakana hatr'izay a. Tianao a saingy mbola ny salasala. Androany anefa dia lazaiko aminao mazava. Dia ozy aminao hoe tianao koa ary vonina ny vady andefy mandrinao. Ay ve.
tsy nanantena ny amalinao azy intsony. Satria ela loatra ilay andro nangatahako eritreretanao. Aza manome tsiny ahy ianao fa nanahy loatra ny ahy e. Resy lahatra matona maly an'izany androany. Faly ianao. Somary gaga mifihetsika naseho anao ary tamby. Tsy miaotra ianao ary tsy misalasala milaza an'izany amiko. Tsy azoko. Tena mifoko angeny io ilazako an'izany tale. Inona nefa ny antony tokony hampiaotra? Na za koa azy eto gaga fa tohatra tsy mahataitra anao ny teniko. Motsy efa ela ny andry an'izay valiteny avy aty amiko izay ianao. Naharitra ihany angamba izay fotoana ny andrasako ilay valiteny avy any aminao izay nefa araka ny lazaiko anao teo dia tsy nanam-pony amalinao azy akory aho. Ary tsy tokony namaly an'izany intsony ianao. Tena vao maika maizina tanteraka amiko ny tianao lazaina. Sa ve nisy olo-kafa nanoloranao ny fonao ka tsy tokony hanatenanao intsony satria efa lasa ny olo-kafa ianao sy ny mombanao rehetra. Tsy dia tsy ka. Io foko io nge tsy tanalaka isora-doko amin'izao rehetra izao e. Mbola mitempo anao rery izy saingy tsy nampoiziny fa ay vao fitaka izy. Vao fitaka? Za ve ny namitaka? Fa maninona raha tany am-boalohany ianao dia nilaza sy nitsotra tamiko fa efa misy olona nomenao ny fonao. Dia mba nahainy olona melo raha teo ny foko fa tsy niratrana ohatran'izao. Mbola samy laza indray ianao eto fa ty tsy napoziko ataonao aiza izy. Sao dia verinao fa adala ka tsy hatakatra ny hevitrao. Ataonao filatsy mahita rabola dia avy eo nareo roa mifaly ao anaty mariazy mikatrakatra. Raha misetaleo, tena tsisy azoko mihitsy ny resakao. Iza ny olona lazainao fa nomeko fitiavako ankoatranao izany? Mba lazao kely eto e. Za indray ve no anontanianao? Kanefa dia maso nahita ny ama toy mitantara dia lazao koa hoe mamorona raha milaza an'izany. Ndrasa aloha fa misy miantso azy zany. Allô? Eny tompoko? Zany ve? Eny ary fa ho avy aho zao dia zao e. Dia handeha izany ianao. Nefa ilay resantsika eto ange mbola tsy tapitra akory e. Betsaka loatra ny mistera tamiko amin'ny resakao. Andao anao satria resaka asa ny antson'ilay olona teo. Misy hodinidinianao tsara ny resaka natsipika anao teo fa tsy misy zavatra hoe tsy mazava angamba izy teo raha ny haino tsara ianao e. Mazotoa ianao matomizely tamby a. Raha misy ny tsy azoazonao dia manaraka tohizana. Mba miangavy moa e. Mitsanona kely vetivety fotsiny moa misy azafady a. Ray minitra fotsiny moa e. Ho azavaiko anao ny zava-misy dia mba tsy hanameloka ianao avy eo. Mino aho mantsy sa mety hisy fandraisany amin'izay zavatra ho teneniko anao eto izao ny ayahanao. Manaraka izany tohizana e. Zay fa maika veloma aloha ianao e. Tsy maninona raha izay no hitanao fa mety e. Nefa tsy haiko ny tsy hisotra anao nanaiky ny fanasako androany. Tsy nasiany sira akory aho marina. Lasa ihany izy nanolo lalana. Fa za mino fa mety andro niaraka tamiko mihitsy no hitany. Izay anie efa nahamahamahana foana tamin'ny fiangavian'ny rotsy lavo ty e. Efa napoziko mihitsy izao. Inona moa izany fa nasaina azy efa iny lasa iny. Aleo aloha ny vidiny reto dia mody fa anao inona rehereto e. Razandry, hita mihitsy hoe falifaly be avy any a. Nisy vaovao nafinaritra. Mangina akondry fa tsy mandrabiraby ahy eo e. Lohako aho zato mila hitresaka ka fahalinina koa ny lazaindry eo. Ohatray? Io indray indry fa akalagy. Fa ahoana aloha ny tany e. Angamotsy hoe androany dia tsy lera miseny avy ny ona. Ataoko fasany aza no mivoandry marana teoko. Andro tsy fiasana raha teo ny androany e. Raha mety aloha rotsy dia aza iresahindry an'izany mihitsy ah. Fa ahoana marina e.
mipetra aloha fa inona ary ty aviavy be ty nga tsy raikitra ny anareo za manatena le ty efa ny ampiakatra afo a mihitsy ve nytindry atao sa inona miteny ny olona hoe azanono ilay resaka ny avy fa tsy tiako dia teboka ny dikan'izay fa tsy mbola roitina ihany okey anginaka iza sady avy amin'ndry koa ngeny nahatonga an'izao fa zahoana ki fa tsy azoko so dia te hanome tsiny be fahatany amin'ny fotsiny ndry nefa tezitezitra avy any amin'izay nalehany tany ka inona ki no idirako amin'izany tena misy idirandry mihitsy raha mba nysaina kely monja dia tsy nisy an'izao nahazo azao saingy no indry ilay hoe raha vavokambana amiko dia nanao ny tsy fanao ny solo ny toerana tokony tsy andry teo imasin'ny andro olo ty indry na mepetra tany ambolohany fa oka mba ondray mandeha iny ihany so dia mba hoe animba zavatra betsaka ndrisy fa imbetsaka indry ny tsy salama teny antsefatsefan-dalany teny ontsa tanteraka nahita ny zokoko lasa sakaiza amin'ny fandriana voatery nanaiky ny fiangaviandry no ndry ny talao tamin-dranomaso tamiko efa mba tsinjikany anefa fa tsy asoantsika io akinafinafiny io ndrisy anefa very ankehitriny very tanteraka manoloana ny safidiko asa vao tsara fa tena misy tsy azoko fa inona nahazo anao raha zandry dia inona nidiranay sy andry amin'ny manjoandrika niova le nantenaiko niova hevitra izy satria fantany marina nafentsika roa ary mino fa tao anatin'ny andro tsy napozina na vatarany an'io marina io ambia fanga kosa efa haiko nytiry ho tenenina fahazatohizany tsy za mihitsy tsy hanazan'izay efa mifanarahantsika hatray sandray ve ozy izy indri no hanapozina ny tenako amin'izany mino asy izay lazaiko eto indri fa tsy maintsy hita ny tatoato ny marina matoa nasika sy ny ovevitra izy zahay vo azoko te hiteny izany ndry fa hitan'ny avy talehanareo ndry sy andry andray aky tena tsy napoziko ndraiky izany oviana ary taiza dia tamin'ny fomba hoana nefa mifonaka izy azandry tsy haiko akia laza tamiko izy fa misy olona efa miaraka amiko saingina vengo motsy ny dika ve samy fanahitana sy andry izy azo eritreretina tokoa aloha izany fa okizay aloha ty ranomaso ty ay ve izany nampiaviavy andry teo kanefa ny aky amin'ny lafiny indray tsy te hino an'izany so dia mba talehandry mihitsy tsy nahandry ka nyty olo-kafa tsy haiko tsony aky izay tena marina mba eritreritra ihany ny ary efa tsy keraina araka ny resaka mifanaovanay izy koa nge nisy ny antso tampoka ka tsy vita teo ny resaka fa mbola voatery lasa izy satria resaka asa hono no ilain'io olona io asy dia izay izany ve aza mora milafolefiny izany aky fa dia adio tsara izay tena marina so dia mbola tokony isy fanantenana ihany dia olazaiko azy ve izany no tena marina kose tsy atao fantana ny tsy ambaratelontsika zaho ary mba hiangaviako andry aleo hifarana masin'andro androano ny fiangaviandry isolo an'ilay toerandry fa tsy mety tsony tena tsy mety tsony raha ny amin'izay indray dia mahazo matokony rehefa tsy ataoko tsony ka misaotra kirazoka aizandry tamby aiza ho andry no avelandry atao trano ato any nefa oay ary tsy le tranonay zikala ange ty izany ohatry ny hoe toerana hafa mihitsy tena tsisy ty ka fa inona ny ataoko ato tao misy olona hafa matoroko itsy amin'ny farafara ray itsy izany hopitaly ve marary angamba
sa toerana inona mariny ty e? Iny ary kay misy olona manatona aleo anontaniana aloha ka. Eo manao inona ato kay azafady? Marary? Tsy namaly koa resy fandraisany fotsiny tanako dia safosafony ny andriko. Fa izy ianao azafady? Mba valiomo ahy e. Aizy tamby? Tsy hamaly ahy zany ianao nefa izany mba manontany. Eny e, tsy maninona raha tsy hamaly ianao fa tia mba misy angaviako anao ka mba ekeo. Mba hatsoa ilay zandriko vavy fa ilaiko eto izy izao. Ato ny numéro téléphone nazona azy. Tambo ny anarany. Iza koa ary tia miantso aty. Allô? Mbola tia andalana fa raha mba mety dia mba mamerena miantso fa tsy misy zavatra henoko ny teneninao. Resaka maika hoe mba afaka miteny mafimafy ve ianao azafady? Fa iza nefa le miantso raha tsy mahadiso? Olona any amin'ny hôpitaly? Fa misy inona kay? Rotsy ve ny salama? Fa maninona? Taisisa nisy nahita? Hôpitaly aiza kay misy azy raha tsy mahadiso e? Eny ary tompo, voaray fa misaotra anao nampilaza. Ho avy aho zao dia izao ihany. Andriamanitro, torana teny andalana onkalaka nisy nitondra eny amin'ny hôpitaly ny tolakandro teo. Fa inona koa re ty e? Tsy mila mandalo any an-trano izany fa avy dia miverin-dalana eto. Rehefa eny amin'ny hôpitaly aho antsoina ary dada sy rineny any ambanivohitra sao sanatria ho sahirana rereto aho. Ay, ity misy taxi. Taxi! Ay, tonga ihany ry. Fa taiza foana kendriny izao vao tonga. Tena efa nanahy hoe tsy ho tonga aty ndry. Fa maninona kiza anao aty amin'ny hôpitaly? Tsy haiko rikala izay nahazo andry fa tamin'ny alalan'ny antso a-telefona ange no nahenoko hoe aty ondry fa tsy salama e. Fa nga tsy tadidindry izay nitranga talohan'izao no izany no anontaniandry e. Tena tsy misy tadidiko akia. Natongavako teto aza ange. Olona no nilaza hoe nao io tsy salama fa za mbola mandrera-tena miresaka. Ny angaviako izy mba hiantso andry. Ka efa tonga azy izao. Misaotra azy akia. Ka sao dia tokony hatory ary ndry raha izany e. Sao dia maika ho reraka eo mantsy. Tsy dia hatory izany aho e. Aza matahotra ndry fa tsy maninona izany aho e. Zaharako aza ndry tonga eto mba hiresahako. Fa aiza nefa ny faritra tena tsapandry hoe maharary e. Ny fadako manontolika eo ohatry ny hoe mamolivolo be aho. Reraka tanteraka ny vadako. Maheresaka fa raha mbola eto aho sitrana foandry. Efa natsoko dada sy neny. Amin'izay mba tsy miady rery aho fa misy azy ireo mba mikarakara. Falindry, dokotera koa vonona hitsabo. Misaotra zandry aho. Ary sao dia mba tokony hoe ilazana ihany aloha ki andry amin'izao tsy fahasalamandry izao ka. Tsika. Aza milaza amin'ny asoamanjo aso andry ka. Ny tanjoko dia ny hahafaly azy foana. Rotsy ah. Ny fiainana ny aky ka tsy maintsy misy mamy sy mangidy foana e. Raha tia vadinareo ndray androany dia ho vitandrina nafina n'izao aretina izao eo masiny. Ary sao dia niadina tsy mifanaraka kosa ary nareo ka izany no namparary andry io e. Aza fenina raha izany no marina. No hoe niady izay ve? Tsy nisy ka. Fa tsy tiako fantany fotsiny izao ratra sy ngidianako izao.
Mbola tsy atao fantany na dia efa hiaraha mahitsy izao aza ny manjoandry. Tsy tiako fantany hoaky ilay fahoriana iainako aty izao a. Raha sainy hitandry mety amindry ary dia tsy maninona e. Ary mba matory amin'izay aloha ndry sao dia ho reraka loatra eo e. Za eto foana, fa safisafoko izany zokiko izany ary e. Fa misy inona koa ary no ohatran'ny hoe tsy mandray ny antsoko mihitsy kalamanjakeliko iny. Tsy azoko mihitsy. Sa miasa mafy ve ka tsy henony akory ny telefoniny? Na hoe vibreur na hoe silencieux koa dia izay tsy hainony azy. Zaho mba malalaka dia mba manararaotra hoe miantso azy. Nefa rehefa anaty asa be tsy afa-mikofoka dia lazainy fa hoe zara fa miantso koa. Tsy latsaky ny indimy eo aho ny antso fa Sa ve SMS ngamba no alefako e. Iny hitany ihany foana rehefa malalaka izy. Tena kamo aho zany ka. Vao amfiry ary izao andro izao. Tamby io. Ahoana ky? Ahoana ky ozy ny dokotera teo rehefa niresaka tamin'ilay sineny? Efa may tsara ondry ka tsy misy atahorana. Ary mba lasaisaka i dadany tsy mba tazako mihitsy a. Lasa nitady sakafo any aky sao atsiaro sakafo ondry rehefa kelikely eo. Ary neny ka. Toa tsy hitako tampoka teo nefa vao eo izy ny teo. Neny indray na tsy ny dokotera any. Za nasainy ny andrendry eto sao dia misy tadiavindry honiko. Ve za ngeky tena mbola tsy te-hihinan-kanina mihitsy e. Mangidy be ny rorako. Atsiaro foana raha salama tsara satria miasa ny fanafody ka. Ny fanafody voalohany dia avy amindry ihany. Mahaisaka mitondra fo aza dia mitahiry zavatra po be loatra dia atanjao koa ny sainy e. Zandry misy zavatra tsy maintsy ho lazaiko andriky Inona ky izany razoky? Vetivety aloha fa misy miantso izany telefonako izany. Oay, talety izy mihitsy tia miantso ity. Loza fa mbola tsy niteny taminy ahy nefa efa 3 andro izay tsy niasa. Niasa koa ny loha ka tsy tao an-tsaiko loatra. Midobodoboka be izany foko izany. Inona no lazaiko? Inona moa fa marina ihany no teneniko azy eo e. Aleo aloha raisina. Allo Tale? Manahoana ianao? Aiza ho aiza ny tsy hita mihitsy e. Tsy mba niantso na nampandre akory fa any dia any fotsiny. Efa 3 andro nge ianao tsy niakatra izay e. Azafady re. Ny tena marina dia niasa loatra ny saiko ka na nampandreanao aza dia efa lasa tsy tao andohako intsony. Tsy izany mantsy Tale fa niditra hopitaly efa ho 2 andro izay ny zokiko a. Sahirana be na ny amin'ny fikarakarana azy fotsiny aza. Hay moa, mba efa marary lava koa izany zokonao izany a. Ngamo dia fitony raha misefa ny aretina tsy mampilaza. Fitsapana io mahazo anay io angamba. Eny mety tsy diso izay voalazanao saingy... Saingy ahoana? Efa voalaminay ny aty am-piasana e. Efa misy olona ray niraisika solon'ny toeranao. Miala tsiny fa tsy maintsy mihodina foana ny orinasa. Izany hoe... Afaka tsy miverina aty intsony ianao ka. Afaka mandalo maka ny antota taratasy aty ihany moa izany raha hoe mbola ilainao e. Izay fa mirary soa. Tale? Fa nahoana kosa no... Allo? Allo? Tena nitapaha marina ny antsony. Sao dia mba tsy rariny kosa izao e. Fa ahoana no ohatr'izao ny fiainako e. Nafoko indray ilay asa kely teo an-tanako re.
tamby a fa misy inona no valoarika be ndry Very tanteraka kisa tsisy azoko antenaina tsony foroga tao ampiasana zany ve dia no zandray ve sa aza mieritreritra n'izandry ataovy aloha izay ahasalamany tenandry raha azy zany teny foana no za tsy niteny tany nandritra ny 3 andro tsy nahateo azy izay no nahatonga azy hoe nanolo ahy tamin'ny toerako tsy afaka ny tsy andro ny asa tokony ataoko e tena mivadika kira amin'iseny avo aho raha nisy fitiavana marina izy tsy hanao an'izany mihitsy le neveriko tsopo sy be fitiavana kanjo okizay fa raha reo koa nedry mangino izany zandriko izany a izy paharaky mahita izay mahasoa antsika izany a okizay ontsako ny ankizy za mahita andreo ohatr'izao e satria izao rehetra izao dia nozafa tsy olon-kafa akory dia aizandray azany raha zoko no ahita azy velomana ndrety hijery mampalahelo koa nge mijery andry ohatr'izao e za very asa nefa ndry jere hoaiza nefa rahantsika aza manaky aza manary toko izany zandriko izany a izany ny andray ny mpampiasa efa mahalala an'izao tsy fahasalamako matetika izao e mitsinjo ahy izy ka ny andringe izany fa tsy ny ahy e fa za moa mba ho aiza tamby avingendry eto amiko eto e avio fa za matahotra e tsika sindry ihany tsy nano eto efeto akia misy zavatra tiandry tenenina amiko lazao fa miaino a nefa na zany aza tao lava fa mbola reraka be ndry ka tokony hakaina misy zavatra iangaviako andrety sady ahasoantsika ka aza lavina raha zandry a inona k'izy izany raha zoko malala raha mety loha dia oka mba tsisy halala an'izao resaka izao eny fa na dia dada sy neny ary fa resaka inona loatra ny hoe tsy atao fantatry dada sy neny e satria tsy ambaratelo e ay matokisa indry fa ny efa nisy aza natsaiko nondry nanaraka an'izay tenindry foana hatramin'izay enondry tsara ry a miaino andry a ndry moa efa verasaka misy vahaolana rosokoa andry ity e ka mba namiko ndry tamby a fantaro fa izay marary andry a dia marary akoho dia izay ananandry dia ary izay dia voatokana tanteraka ao andry koa azondry izany ye azoko tsara dia izao ilay izy ary mandeha andry any ampiasako rapitso rehefa tonga andry dia izao ny ataondry any aza miseho mihitsy ndry hoe tsy rotsy fa tamby io mantso ny saripady indrindra ary mila fitandremana mino aho fa vitandry izany fa anao inona ny ampiasana indrindray ah e mba aza vao tsara moa fa tsy azoko akia sotra kely izany e sady tsiraka le izy fa fiangaviana satria haiko hoe asoandry matolazaiko mandehana fotsiny ndry lohany ampiasananay atoroko andry hoe aizany misy fanalahidy rehefa mamono profesako ndry ny asa manandrefy moa tsy sarotra fa manara-maso ny entana miditra sy mivoaka araka nefa nitantaraiko andry taloha ireny e ndry izany izao any voatery hanao io asako eo
satria raha izao fahasalamako izao mety mbola mampanahy be ihany. Rotsy fandrivy adaly e. Maninona no miteniteny foana ohatr'izany? Ekeo fotsiny aloha dia ho azondry ihany ao arena kely ao e. Raha ihany angero tsy tampoka inona mampanahy andry e. Tsy misy hafintsika. Ary tsisy alala akory fa tsy rotsindry ihany. Mahakahina mihitsy aloha fa sao dia reraka indry ity ka lasa miteniteny foana ka. Ahoana moa kiny hapety an'izany? Vao tsy ela akory no niteny indry fa aleo mba hijanona treo ty akinafinafi ny fanaovantsika ity. Dia io sahady indray indry fa miangavy ahy. Tsy hay angeka izy izay avoaka ny ampitso e. Jereo tsara sao mahazo anazy izao. Reraka raha tena tia andry mba ekeo moky fangatahako aso andry raha teo izany. Sady raha izao toe-pahasalamako izao tsy mbola hananahy eresana mihitsy aho. Sanatria voaroaka amin'ny asa koa dia hanao hoana no mety farantsika. Ao fa hita eo ihany aky izany fa matory aloha ndry sao dia honoana aloha ndry ity e. Misy mofo mantsy ao. Tsy tia hihinana mihitsy aho. Aleo tory fa mitady avesatra koa no masoko izany ny sandry aho. Eny ary kira zoky tena reraka be ny fahitako any Rotsy izany Ary nakaiza foana koa ary dada sy neniny samy mbola tsisy miverina hatramin'izao. Rotsy ity efa reniko sahady. Fa mba tsy nampozy koa aloha ny resany teo ka. Zavatra sarotra be ohatran'ny samy foana no angatahany amiko. Tena tsy vitako ka. Nefa raha andamo tsy voamaika karary ny fonindray. Aleo mihitsy aloha ny analalina ka. Tena misaotra nareo kisa fa ratsy nareo angamba tsy ohatr'izao mihitsy ka. Tsy misy mendrika omena fisaorana lehibe afa-tsy Andriamanitra kia. Atolory azy manontolo ny fondry fa izy ny tena nanana sitrana. Izay inona moa raha izay tsika olombelona eo anatrehany fa izy ange ny tompony ainy e. Fantatro ny famindrapo lehibe ny meny ahy e. Dia raiko ary ho asandratro ambony ny anarany na mpanompo tsy mendrika aza. Ny fahatsapandry fa noho izy ny natao izao atsika dia efa zava-dehibe. Afaka hiverina miasa amin'izay izany indry izao. Zandry efa nafoko andry ny asako. Izay ny kely vitako satria efa natolotry ndry ho azany amin'ndry rehetra ne. Rotsy kosa kia tsy manaiky an'izany Tadidindry moa ilay teniko hoe izay ananako dia andry ary izay andry ananako. Efa nafoko andry io ka raisy fa atsika sindry ihany e. Ny kely tato amiko no afoko no ndry. Dia ondry ka. Leo aky izahay tady asafa fa averiko amindry izay efa andry ka. Izay mahasoa ataony eo ambony aky izandry mahita aseny foana fa aza manandry. Fa izao tokoa aloha tsika sindry fa tafaresaka asa indray e. Ahoana ilay asa vaovao satarindry ao? Eny ary kia, manaiky raha fondry ho ahy tokoa io asa io. Tao tsy dia sarotra tokoa aloha ilay izy e. Efa manomboka zatra an'ilay asa aho. Somary natsikaiky ihany fa tena tsy nisy naharaka tokoa moa izany na ny mpampiasa nareo namana mpiara-miasa fa tsy rotsy ny tao. Solo nareo fa mampiasa baditra e. Anarandry sady sarindry ny ravako rehefa miasa ka iza moa ny saina hoe tsy rotsy io fa tamby. Ka inona moa izany fa dia efa milamina e. Misy mitady ho be resaka ilay namandry fa mody alako bala sao dia barara eo indray ny afenina. Kialatomona indray izao izay. Tonga dia arako. Ie, ino mihitsy. Itena mahatamby antamby fa
minoandry fa tsy ho ela dia hoaiko tsy anjery ny toetrandrotsy e. Ataovy miaikika izao tontolo izao fa rotsy sy tamby anera ihany e. Oay, io aloha ny telefonandry fa najanoko taty mantsy izy io tamindrina rara. So sanatria ka andreraka rehefa hikirakira azy ndry a. Zany no afatry ny dokotera mantsy dia izay no antony. Efa mivelomiko izy iny. Nisy SMS tonga fa tsy haiko hoe tamin'ny oviana fa jereo ihany aloha. Lozako misaradala amindreto fotsiny mantsiko. Ao tokoa e. Wow, ay. Iandry ty fa hoaka aloha. Sady SMS ty nalefany ato ty a. Misy andro tsy voaray koa reto ambanin'ny SMS reto. Vakio mafy mihitsy aloha e raha tsika maheno eto fa malala tsika ne Iandry iny e. Ntro, maty koa ndry fa mipetra tsara. Lozako aloha ndry izany fa ho any ivelany ihany aloha e. Ohatray, nandeha mission ny Andry. Ary efa any avaratrany izao. Fa toa tsy mba nilaza mialokory nefa e. Maninona izao vao mampafantatra an'izany? Izao mihitsy ilay tsy tiako amin'ny Andry iny a. Manampotampoka tsy. Le ty andraso hoe ho jereko no raha sy daty nandefasany azy ato. SMS fa tamin'ny 3 andro lasa ty. Ndray. Mbola tena niaty tao amin'ny aretina tamin'izany. Tamby ô! Tamby! Tamby! Avingy ndry azafady e. Ho avy kia! Niaratsy tao anatin'ny fotoana foindray ilay tsy fahasalaman'andro tsy marina. Tena mekely sy atsatra mihitsy izy. Ny vola nefa efa mila tsy aharaka tsony. Inona re no ataoko azy e? Raha mety dia tokony ampidirina hopitaly aloha fa na ny sakafo aza lasa tsy hohaniny tsony ato. Mahaontsaha loatra no mijery azy ka. Ry dada sy ry neny efa tsy tiako ho lazaina tsony fa sao mivadi-po amin'izany eo foanako. Zareo raha teo lavitra ka na ny vezivezeny miaka-midiny eo aza dia efa vola koa izay. Ferefitra fa torohevitra tompo. Mangetaeta. Ay, taitra ny zokiko. Raso aloha fa karano andry vetivety a. Azafady aky maniraka. Mba antsoy dada sy neny fa marary a. Tsy azoko mihitsy ny aiko izany fa mitady ho sepitra be a. Fa atsoko izy avy eo fa aza manandry e. Aleo aloha alaiko ny ranondry. Eny ary e. Zay, ty ary ny ranondry e. Ao aloha ndry areniko izao. Zay. Sao akia. Dia mbola tsy tonga aty ry dada sy neny dia nisy resaka tiako atao amindrindray ty. Zoka, ndry angery reraka fa avela ho any aloha moa izany resaka izany. Tsy mety ka. Tsy maintsy ho resahako sao tara loatra. Fa resak'inona indray nefa izao izany e. Tsy afaka miandry mihitsy ve dia mba manaraka tsika miresaka an'izany tindry ho resahany izany e. Ao moa matory aloha e. Ny aina ngeky tsy mifametry. Ka sao tsy ho voalazako andry. Io indray ndry. Aza manana moraly ambany ohatran'izany moa fa ataovy ambony foana e. Mbola ho salama ndry. Ajanony mihitsy ny firesahandry amiko aloha ka. Miangavy rotsy a. Tsy maintsy salama ndry fa madoki. Sandro moa tena tia. Soko veky dia tsy ho tiako a. Sady amin'izay kamba namiko. Ny raha sy ny fotsika dia iray. Tiako tena tiako ndry ka aza alefa lavitra ny saindry.
misaotra kiry tamby misy fiangaviana farany andrety aza dia malaky mitsara nefa ndry fa raha tsy ara-keritreretindry dinio alao ambony alao ambany mahatsara sy maharatsy azy fa tsy anaiky mihitsy mondry raha tsy resahan'izao zany zavatra zany tsy maintsy resahako andrio alefaso ary fa miaindray e mino fa vitandry ilay fiangaviako farany izay natomboko aky tsy maintsy faranana tonga tezay tiandry ho lasaina moa tenenina amiko fa aza vilivily tsony ny resaka ho atoandro ety any ange ny andro mantsy ka zao ary ny tiavandrian'ny andro no iangaviako andry ny fahatsoam-panantenana azo azy mantsy tsy ho tantoko indry tsara nefa mifanarahantsika hatr'izay hoe manaja tsy ambarantelo rotsy raha azoko tsara ny tiandry ahatongavana dia asa mbola tapahandry avy alao tantara manairana ny saiko avy eo ndry meko safidy malalaka efa kely sisa ny hery mba ahafahako miteny ka tiako loatra andry indry tsara izany efa tsinjoko eto nefa nytoyny fa tsisy fanantenana ny aminay ka eto dia tsofoka ranondry ity azy izany tsinona ny mety mba hampilamina ny fanahiko rehefa tsy hoeto tsony asoanareo izany efa mifankahazatra tamin'ny tsara indray sady mahalala ny miafina nisy teo aminay inoko fa tsy ho sarotro izany na dia tsy ho feno manontolo aza ny fetra-pitiavana tolotrindry mety tombotsy kelikely eny ihany izay ilay fiangaviako tena farany andry farany ozindry saingy farany mety hanova ny tantarako manontolo tsy vitako ankizy izany ifonako amindry razoko malala tsy mbola nandà rehefa nisy fiangavindry fa tia kosa mamelandry fa Andriamanitro fa manino rotsy sepotra be izy sofa efa misy ny lahara telefonina azahoana n'ilay dokotera ny tsabo azy iny ato avy eo atsona koa dada sy neny marina tsy miakatra amin'ny masiny apio azy esao malalo apio rotsy tena tsy mitepitsona fony rotsy fa maty pensoko dia lasa tokoa vendry rotsy ferena moka izoka mbola iresakitsika mangidy akia tena mangidy mafy amiko sao rotsy Herintaonandroany tokoa mantsy izay no nahafaty andriry rotsy sarotra amiko loatra ny nikosika andry teo amin'ny fiainako zoky tsy foko ary mamiko loatra na dia matetika azytsika no mifampilakisa avelao nala ny alahelo mpisaonako eto hoe ampy angamba izay herintaona ny saonako andry izay hiadrikady anatanteraka an'ilay nofinofindry efa ela dia ilay fiangaviana farany nasaindry ho totosaiko tonga eto angatatsodrano amindry akiza mba hahafahanay sy andro manorina n'ilay tokantrano irindry ahorina dia aza malainky tsodrano hafa tadiaviko izany mino fa endry feoako na maty azy ndry milevina eto dia fantatro fa mahita
tambaka ity rotsy le nisalotra ny anarandry vaovao satria tsy rotsy akory ny maty sy milevina eto fa tamby. Ny antony dia mba ahatanteraka an'le rotsy izay ho vadiny andry atsoatsy. Ny anarandry izao no ento ka tsy misy alala-tsony an'izany tamby izany. Efa nentindry milevinao ny anarako izay momba. Rotsy eo, afaka volana vitsivitsy ho ataony rarahanay. Mifona fa nisy tsy ambara telo tsy voatsako. Tena tsy maintsy nataoko satria sao dia hampiova zavatra betsaka. Taloha kely ny fandevenana dia nengavy tamin'ny dada sy neny aho. Dia ohatr'izao ny resaka nataoko tamin'ny zareo. Tia mba misy fiangaviako dada sy neny aho. Neny rotsy iny dia efa mazava raha ny lalany satria tontolo hafa indray no iriariava manomboka izao. Tsy hafenina aminareo nefa fa nisy fifanarahanay roa vavy talohan'izao nandaozany antsika izao. Tsy inona izany fa ny asany. Natolona hatanteraka ny asany satria ny ahy efa tsy nisy azo natenaina intsony. Ny mombamomba azy rehetra dia efa niraisiko daholo hatramin'ny anarany sy ny kara-panondrona ka ny angatahako aminareo dada sy neny dia ny ampifamadihana ny anaranay roa vavy izany hoe tsy rotsy ny maty fa tamby. Mety hanova zavatra betsaka amin'ny asa ataoko mantsy raha tsy izany no atao. Hovaina ho tamby daholo na ny fera-paratao sy ny taratasy manamarina ny fahafatesany. Dia mbola tsy tonga eto ny fianakaviana dia tsara apetraka izao resaka izao. Izay no angaviako ry dada sy neny dia mba ekeo aho. Dia nanaikaka izy mivady ny ekeno ny fangatahako. Manomboka izao dia tsy mahazo miantso atsony amin'ny anarana hoe tambiny olona satria efa maty sy milevina eto ny sisa taolany ary ny anarany. Za rery sisa no iantso ny anarana maharotsy andry rehefa mamangy andry eto ary ry koa mba hamangindry andray androany. Misy rivotra mitsoka malefaka izany. Mino afandrio misaotra kitamby azoko ny tsodrano avy amindry mandry ampiadanany sany sokoko izany. Tsara ery ity hôtely nitarihandriantsika ity rotsy sady madinito ohatrany hoe mba tsara fandray ery ny mpiasa ato. Fa taiza aloha ny nalalandriany sa efa mpisakafo ato ndry? Ka izay afa-po antsika mihitsy angeny tedaviko e. Izany Indroa izay nidirako tato talohan'izao. Izany hoe namana mpiara-miasa tamiko letsiny nanoro azy ity fa tiako aloha misakafo ato e. Afa-po izay miditra mandalo ato Za manokana aloha tsy mahitako ihanina fa tena milamina fa hovaiko kely aloha ny resaka malala. Hoe ahoana lesy? Ny daty anatanterahana ny raharantsika iny efa tapaka fa hoe amin'ny volana ambony izany. Ie, mazava ny amin'ny tena efa tsy androko ery lesy izany. Ieno ka henondry aloha ny akanjo anaovana amin'io daty io zao no mbola tsy nasitsika resaka mihitsy eo amin'ny fiaraha-misakafo sy ny sisa izany. Hay tokoa moa fa ahoana? Angamba tsy maintsy eto ny dinihana izany e. Ka tsika anie tsy dia hoe ahita fiainana matetika intsony fa samy sahirana amin'ny asa ataony ataoko angamba fa fotoana iray mety andinihana izay tokony atao izao sa hoanao sy Ary soa ary fa tsy maninona e. Ahoana mba eritreritra ny lahy izany? Za aloha mahita hoe ny mividy akanjo efa vita zaitra zao no tena tsara satria tsika efa tsy dia hoe manana fotoana firy be intsony ka sao dia tsy ho tratra raha ohatra ka hoe mbola zao no hitady mpanjaitra raha ohatra ny hoe hanjaitra akanjo izany. Za koa aloha mahita hoe mety izany e. Ny fanasana raha teo efa voazarako. Aleo raha angazy izay ny atao Ary ny sakafo ahoana? Tsika moa ka traiteur sa? Tsy aleo maka dia efa izy no misahana ny sakafo fa tsy misy hoe anahirana antsika intsony dia ohatr'izay koa ny mofomamy sa hoanao sy ndry?
mazava ny amin'inona isy a ny vola izany sisa no mila homanina dia milaminako atao fotsiny tetim-bidin'ireo aloha dia avy eo tsy njaraina Izay mihitsy. mba hakinina amin'lahy izany ny fitadiavana an'ireo traiteur mahay a. Tsy maninona fa vitako raha zaika fa nahafinaritra kely ny fanatanterahana ny vodiondry teo indry malala. Vitsy ny olona nasaina fa ny zava-nisy kosa aloha tena tsy nanala-baraka mihitsy a. En'ilay tsy malala tsika moa no heriniko Izany mihitsy. tazomintsika foana iny isa vitsivitsy iny a sady zara teo tsy manana fianakaviana be dia be izany koa. Andro ray miavaka io malala ka ataontsika mahoraka na dia atao hoe fianakaviana vitsy aza ny nasaina. Eny malala Ka efa lany aloha reto sakafo e. Tsy aleo mandeha amin'izay. ndao ary Avy dia mandeha ary nefa za ando volantsika. en'ilay tsy malala za koa ngamba aloha mbola ho any amin'ny WC kely ka aza ely lahy a. Okay. Sao vao resy lahatra fa ka izao fiaina amin'izao tsy voatery ny safidy ny manam-pandidiana fa indraindray ny lahatra ny anay sy andro fa tsy safidy velively ka. Za hiandry ny aina Clark dia manaiky anao rojo fiteo vadiko. Manome toky anao fa ity sy hanaja anao mandritry ny andro izay iainako ary tsy hivadika aminao koa. Na kasoavana na karatsiana. Za rojo fity dia manaiky anao andry ny aina Clark ho vadiko ka manome toky aho fa ity sy hanaja anao mandritry ny andro izay iainako ary tsy hivadika aminao ihany koa na akasoavana na karatsiana. Ie dia arabaina ki malala. Dia ho toy ny lambanao koa ingeny antsika roa ary dia tsisy asaraka ny amintsika intsony e. Marina izany vadiko a. Vadiko ianao manao mozao faly be hafa tanteraka ny nofinofiko. Za koa nge faly. Efa reto tamy aoriana reto ny havana sy ny tapaka hiarabantsika. Aleontsika aloha hijo reto fa andray tanàna antsika angamba zareo. Tena feno be ny hafaliako ry andro malalako a. Zany Aleo ary aloha tsika andray andro zareo e. Avy eo dia tohizana indray ny korana. ohatray mandrivotra be tapoka teo ilay andro. Fa ahoana koa io tadio be io? Tsy maninona io malala fa mety mandalo fotsiny a. Zany ve? Ny andro io tsara sady mangery ny lanitra. Se rivotra kely mandalo io koa ve lesy. Ay, Mino afandrio rotsy. Misaotra kina amin'ny voninahitra ny andronay androany a. Faly efa entindry. Na dia tsy feno aza ny fitiavana izay natolotra ny andro dia mino fa tsy maintsy hitombo izany. Matokisindry fa hiezaka hizara fitiavana any mba ho tena rotsy tokoa ny tompo-toerana. rotsy a. Ah? Fa ao tsara ve indry izany e? Odry, ary tao latsaka ny ranomasondry nga malahelo ndry fa maninona? Ka tsy maninona fa loatra mifoko malala. Kay ve okizay ary e. Ao fa fafaiko ny ranomasondry fa mahamenatra raha misy mahita. Ny olona ny arabe efa tapitra. Misaotra malala. Ie. Enjany izy ity a. Odry, inona ilay mampitenindrerin'ny malalako? Sady amin'izay dia misento lalilery ela sa hoe iny taratasy eny an-tananao iny misy manahira-tsaina? Voalazandry tokoa. Tia no anisan'ny tena manahirana ny saiko. Ino raisy dia vakio e? Ao e! Fa tsy fanendrena ny lahy asany atao masina moa izy ity. Fa ahoana? Zay mihitsy iny ka. Tena vaka ny saiko satria baiko fa tsy fiangaviana izy inyko. Dia ahoana? Dia andeha izany Ka lahy. efa mazava be nge hoe fanendreny ity fa tsy demande d'avis akory e.
tsy haiko hoe inona mbola tsy mazava amindry amin'izany. Efa tsy misy adika-hevitra tsony io fa mila mandeha zany dia zay, sady hiaraka ho any koa nge fa tsy hoe zarery no any Hiaraka? Ie, Inona no antony dia ahoana ny asako eto Antananarivo izany? ka ataoko ahoana ary moa ny hamelanareo mianakariry aty ndry efa mitoejaza sa sao dia adianindry ary zany. Eny tsy adiniko angela izany fa ny asako ajanona indray nefa tena mila mihitsy angery zareo eo Tsy olana io azo alamina zany. Aleo tsika no mitady hafa tsy azoko avela rery zany mihitsy ianao sy ny zanakitsika ao akibonao aoko. Tady dio fa mila angy ianareo Endray ary fa tokony hoviana zany ianao makany. Nomeny zareo valo andro ho fiomanana. Mino fa ampy tsara andamindaminana ny entana sy izay tokony ilaina kosa angamba izay fa zao dian'izao dia lazao meloa ny orinasa isandry mba hitady izay isoloandry sy isolon'ny toerandry ihany zany. Lazao azy hoe nahazo fanendrenany amin'ny faritra ka tsy maintsy hoe ho any anaraka zany ndry. Aza fiainana azy koa hoe mitoejazy ndry fa tsy olana zany Eny ary malala. Tampoka be lesy izy ity nefa atao ahoana moa? Vonina raha izay no asoantsika mino fa tsisy olana io satria zondry raha teo koa nge zany Engane lesy. ka arosoa amin'izay ary ny sakafo tena nona koa zanyko. Efa vonina mihitsy ange izy ato efa saika iantso anao mihitsy ny diako teo saingy nahita anao variana sady lasa saina teto dia tsy voalazako akory. Avy dia mamonjela tapatra ary fa tsy ho ela Ok. Dia voatery ala sy andao any arivondray zaniko. Izay indray no hitan'Andriamanitra fa asoa dia manaiky no azo atao fa tsy afaka nanao ninona moa zaniko. Any angamba mety ilamindamina kokoa noho ny eto. Miala tsiny ankirotsy fa voatery afoko io asa natolotry-ndria io na dia tsy foko aza. Mino fa tsy alahelo ndry. Izay ilay miaina kia ny tsy mbadimbadika ohatran'izany foana. Aty Tomasina izay izao. Teraka somatsara koa ka aliana kely vahiny nandrasanay. Mahagaga fa tsy mba nisy nanahafa nahala zaza fa dia nanahaka ny andry. Hitako faly ery andry ka tsy andriny ery izy iravana ahitana anjanany. Ny asako dia mitaiza sy manolokolo ny zanakay. Milaza mantsy andro hoe tsy tiany hotezainy olon-kafa hono ny zanany. Rehefa hianatra izany kaliana no hitedava ny asa indray dia nekeko izany. Nankatoaviko nitanterahako atsakany sy andavany satria tiako ary lasa tena tiako iandry. Natolotry ny malay misaraka goropoanareo teo ny fizarana faharosady farany tamin'ilay tantara mitondra ny lohateny hoe Tsy atao fantany. tantara nosoratan'ny Ranja Hermayam na Herinarindra Erika. Novelomin'ny Tsiry, Tovo, niaraka tamin'ny Aina Soa ary Saloy. Nandray fiosina Totosa, Tovo Andriambololona. Studio ny Brod. Ny fotoana ny tantara eto amin'ny RDA.